eto amin'ny NBS no ny fatapahany herinaratra tetỳ amin'ny anosy-patrana fifamoiverina amin'ny laoniny izany ka hoarantsika vetrany ny fanadihadiana mirakitra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Anantany-Mora Sud iny. Hoarantsika vetrany ary. Fanafiana intelo na inefatra isan'andro rakely indrindra, omby miisa 200 isan-kerinandro no lasa ny dahalo. Izany no zava-misy ao amin'ny distrika Anantany-Mora Sud amin'izao fotoana izao. Mijaly ny vahoaka, mandrindriran'antsa ny Valalabemandry, hoy ny solombavam-bahoaka. Isan'ny paikady napetraka tany amin'ity distrika ity ny resaka Dinabe, saingy mbola mitaky fiaraha-mientana ny ady atao amin'izany amin'izao fotoana izao, hoy hatrany ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Efa nisy ny paikady efa napetratsika fa amin'izao fotoana izao ilaina ny fiaraha-mientana satria efa mirongatra, tena mirongatra faran'izay ambony indrindra ny dahalo amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny sivily tsy ho afaka anohitra dahalo satria misy ireo fitaovam-piadiana izay miparitaka izay tsy afaka anohitra an'izany sivily. Ka manentana fitondram-panjakana mba hiara-entana amin'ireo kalon'ireo sy ireo commando ireo sy ireo vahoaka ireo mba hanampy ny élément ao amin'ny distrika Anantany-Mora indrindra ao amin'ny commune Manombo, ao amin'ny commune Ampamata, eo ny tokony hametrahana an'ireo élément matanjaka ao anatin'izay ihany koa mila hélicoptère satria raha vao misy ny hélicoptère dia mba moramora ny anaovana ny fitsirihana sy ny fijerena azy ireo mba hamora ny asa izay atao. Tokony ifototra amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana no asa maika atao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Samy sahirana ny malagasy ka mifampihinana hoy hatrany ny fanazavana. Ny tena manahirana hoy ity solombavam-bahoaka ity dia mirongo fitaovam-piadiana fampiasan'ny mpitandron'ny filaminana ireo dahalo manao ny fanafiana ireo. Misy mitondra basimborona, misy mitondra kalashnikov mihitsy, misy mitondra basy efa fampiasain'ireo maramila ireo mihitsy. Zay zavatra zay nefa tsy afaka anohitra an'izay ireo vahoaka zay ataontsika hoe miara-mientana miaraka amintsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria basy efa ampiasain'ireo fanjakana mihitsy no misy mitondra amin'ireo dahalo ireo ka sarotra ny afaka anohitra an'izay. Izay indrindra no mahatonga hoe manaitra an'ireo tompona andraikitra mba handray andraikitra faran'izay hentra sy haingana mba hisorohana an'io fa tena mijaly zahay, tena mijaly ary tena mijaly. Tsy latsaky ny 2 arivo ny omby very tao anatin'ny 2 herinandro izao tao amin'ity distrika ity raha ny fanamafisana atrandy. Mitaky fepetra aingana sy entitra ny zava-misy satria zava-pona ny famokarana sy ny fiarina raha ohatra ka tsy misy ny fandriam-pahalemana ho an'ny vahoaka, hoy hatrany ny fanazavana. Makasika ny fitandronana ny fahalemana indrindra eny amin'ny lalambe tsy manakana ireo polisy tsy sava taratasy ny fampiatona ny police de la route amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ireo tsy manara-dalàna eny andalana. Tsy andeferana ireo polisy manao kolikoly ary miantso ny rehetra ho saitorika raha misy fitakiana vola tsy ara-drariny ataon'ny polisy ny commissaire divisionnaire de police Jean Victor Tsaramonina. Ampitomboina ny isan'ny polisy asa eny an-dalambe ho amafisina ny fitandronan'ny filaminana sy ho fanentanana amin'ny fampanaran-dalàna ho an'ny rehetra. Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra ny antiprim-baovao. Iompana bebe kokoa amin'ny fanabeazana ny polisy-pirenena amin'izao fotoana raha ny fanazavana nomeny tale jeneraliny androany manoloana ny note de service ny paritaka nanomboka omaly. Tsy hoe tsy asa intsony ny polisy-pirenena fa ampiana ireo polisy eny amin'ny arabe mba anabe sy ampianatra ireo mpampiasa lalana, isan'izany ireo mpamily fiara sy kodiaran-droa ary ireo olon-tsotra mampiasa lalana. De la route asa manokana asa klasika amin'ny polisy-pirenena zany. Betabe moa nanontany aho hoe tsisy polisy ony ve zany amin'ireny eo reny polisy reny tindriko mazava tsara fa kosa miopana bebe kokoa amin'inona zany ny ataony éducation et sensibilisation fanabeazana de izy mpandray noty mihitsy hoe ty tobily ty bisikilety ty moto ty nandalo teto androany tsisy kasika izy de nitenenina hoe mba manaova kasika ianao ampahafantarina azy ina ny antony tsy maintsy anaovana kasika ho anareo ne io lalàna io ho atsika rehetra iza mahazo tombony fampiarana lalàna itsika rehetra zao sasany zany eo anivon'ny polisy de tsy permettre fotsiny hoe foana PR de tsy anara-dalàna antsony tsia fanjakana tan-dalàna tsika fa kosa miopana bebe kokoa amin'inona zany le izy prévention fanabeazana sakanany ianao misy polisy am'ireny fotoana reny fa kosa ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ireo axe stratégique apetraky ny polisy-pirenena amin'ireo axe stratégique enina de ho tsindrina mafy tsy ho le ferme ary mangataka mihitsy aminareo tsirairay avy aoka asa hitoroko ianareo.
tokony miara saziana na ny omena na ny mpanome kolikoly io ny tale jeneraly ny polisy tsy ekena araka izany ny kolikoly ary manentana ny rehetra sahitorika rehefa misy fandikan-dalàna atao ny polisy pirenena de aza tonga complice ko misy ane le corrupteur de misy le corrompu tsy andray eo ny voly io ny polisy raha tsy mamme anareo fa manina mamme de aveo menimenina aza mamme misy tompona andraikitra any eo rehefa voasazy ane raha ny tokony izy fa manina le polisy reny voasazy fa nareo mpame vola tsy voasazy raha ny tokony izy araky ny lalàna voasazy le namesy lay nandray lasa mizana tanila zany lay fampiarana ny lalàna de andao tsika ifanabe andao tsika samy anara-dalàna izy mahay lalàna daholo tsika rehetrarehetra reo haitsika resaka contravention manko nresaka eto tsisy idirany resaka délit ara-délit raha misy olona anankiray ve misy tonda tao lapaty manao kidnapping divetra eo satria tsisy police de la route de tsisy sakana tsia vo mainka hoa iatevina ny olona aiza eny an-dalambe ary any am'le fanabeazana mba manilika ny olona mba eny amin'ny trottoir izy mandeha ny mpivarotra moron-dalana ny resaka salubrité publique tranquillité publique sûreté publique miopana amin'ny police administrative mihitsy am'le asa fisorohana mihitsy zany mitanjona iny zavatra iny ary iadivana amin'inona kolikoly manaiky ny anaraka ny fanabeazana atao ny mpamily taxi be sendranay raha toy izay no irosonany amin'ny fanarahan-dalàna sy ampirindra ny asa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpamily mbola izy eny izy aloha zany aloha mbola tsy mamasa azy fa miteny ihany izy hoe ohatra zao ny lalàna ohatra ny aeto aloha zao aloha anankitelo ny miara-mipetraka dia tonga fandefa dia miala ny anankiray ohatra zany laminasa ohatra zany mbo manambolana ohatra zany fa mbola tsy manasa azy izy fa mety hoe manasa azy ihany izy aoriana zay rehefa ohatra ka hoe mbola miapefo raha ohatra mety ihany aloha satria ohatra ny olona biazina rehetrarehetra any mifampitaisa zany zany hoe zay mananasa dia fanaja amin'ny asana fanaja amin'ny asana zany amin'izay fotoana zay dia sarotra be raha ohatra ka hoe lefa teny nefa tsy ajainao dia lasa manao zavatra tsy mety indray anao zay dia voasazy mitondra misy tena mitondra any amin'ny hoe fanarahan-dalàna somatsara misy raha ohatra hoe mandray an'izay daholo ny tsirairay fa misy ny sasany eny miopefy ihany indraindray eny sarotrarotra hoe tenenina ve sa hoe ahoana efa zatra n'le taloha hoe konko amin'ny polisy zany indray alonga miankana ny tsirairay iny raha ohatra nay manokana zao alonga manao visite tena tonga dia hoe visite technique normal tsara mihitsy hatramina frein à main dia efa misy eny arakaraka ny tompony ihany raha manao visite izy nefa tsy andraiky la ny tomobile dia anazy indra sanatria misy ny accident zany arakaraka ny tsirairay zany hatramin'izay misy ihany ireo polisy manintsy alova manasa azy fa kosa ireo mpitaky vola amin'ireo taxi be no betsaka samy tsy manara-dalàna na ireo mpitandro ny filaminana maka vola na ireo mpamily manome vola ho iatran ny fanazavan'ny mpamily sarotra nefa ny anafoana ny kolikoly raha eto Madagasikara no resaka ho iatran ny fanamafisana tsy mbola nisy aloha hatramin'ny siny grève zao hatramin'ny mba lamindamina ny taxi be sy ny moto araka ny tenenina raha fa talohan'izay tena mamay zay zao tena tokony izy tokony misy fahampitanjana na izareo any hatramin'izay misy polisy samby avy misy mba miteny ohatrany zao misy ohatra hoe tsy miriazany jily dia mba teneny amboary aloha fa misy to dia manasady avy hatrany dia ohatr'izay zao mba tsara kosa aloha zay hoe mba manitsy aloha vao manasady in'izay hoe samy tsy manaka-dalàna daholo na zareo na izay dia tsy haiko miankina amin'ny zava-misy izay fa iny aloha mety tsy ho foany raha na manokana aloha tsy foany iny satria le firenena misy le mbola matsa dia tia kolokolo mihitsy eto Madagasikara fa tsy hoe zany raha fahazahoako azy mety anova ny fomba fiasa sy ampirindra ny fifanenjehana eo amin'ny mpamily moto sy ny police de la route ihany koa izany ho ireo mpamily kodiaran-droa hiezaka hanamboatra permis izy ireo mba hahafana manara-dalàna ho iatran'ny fanamafisana ny fahitana an'le izy aloha alafin'ray le izy tsara mba tsy tapaka izay am'le resa-doly io tsy manko izay raha tsatsany salary eny nge faravalika mariny izay mandoa 50 000 afaka nefa le izy anafindray complet daholo ny taratasy ny rehetrarehetra fa nan'le permis zany no vidiny zareo vanina dia lafindray koa izy lo ratsy ihany satria fa jipalemana amin'izay fa
somary matanjatanjaka kely zany hoe zava-jery zany miara-miasa masoa zay ro fahitako azy mety be mihitsy aloha izy mba misy avertissement am'izay fotoana izay fa amin'izao manko teo aloha manko izy tsy isy avertissement fa tonga dia sazy avy hatrany dia amin'izay kosa aloha raha mbola misy fanotelana zay fa dalanay kosa ilay izy fa tena sy mety ilay izy fa tena mety be aminay mihitsy tena mety tsara mampirindra tsara mihitsy izay dia amin'izay manko izay mba izay manko izay teo aloha teo misy an'izay dia matahotra mandeha aksa ohatrany hoe amosy be matahotra izay mandeha satria le karamako kely raha tsatsa fa mety izay tena mety aminay mihitsy. Anova ny fomba fiasa manomboka eto ny polisy pirenena raha ny fanazavana nomeny ny tale jeneraliny mba hiverena ny fatokisana amin'ny vahoaka ary ahafahana mampirindra ny fiara-miasa eo amin'ny rotonda. Pejy ny fampianarana kosa indray ny ravina ny disadisa izanisy teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nirsoana ny ariva teo ny fifanaovatsony ho an'ny firaketana ny fifanarana na ny protocole d'accord isan'ny voarakitra ao anatin'izany ny indemnité de logement sy ireo fitakina maro nataon'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazany toy izao ny fanazavana entiny ministra tompona andraikitra mahakasika izay. Nataony fanaovatsony ny protocole izay namana ny olana efa 10 taona ny maro lava ny fotoana ny kaonandoa zay vao tafavoaka amin'izao dingana zao niezaka fanao zany ny aina ary namezaka nama ny fanakalo hevitra indraindray raha tady tsy hitovy ny hevitra indraindray fa fary sika zany fa tonga amin'izao fivahan'ny olana zao eritrereto 10 taona ny maro aty le izy vao hita hoe ty zany ny vahaolana dia ho anareo mpianatra zary reny mpampianatra tsapako zany hoe te hianatra zany dia nataoko ny vahaolana maro angamba ny fandimby teo fa tsy nanao an'izay fa nataoko zay mba hiverenanareo an-tsekoly amin'ny alatsinainy zany nareo dia mandeha mianatra satria henoko ny feonareo ny etahitanareo te hianatra dia ny vahana ny olana mpampianatra dia afaka miroso amin'ny fampianarana zany mba hampitony ny sainy ray aman-dreny. Izay ny mahakasika ny fampianarana fampejiny sosialy kosa indray miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana miankina amin'ny fambolena ny loharan'nym-piveloman'ireo amin'ny malagasy roamroapolo tapitrisa amin'ireo 3 tapitrisa isana natao antsirambana nefa izany nandritra ny taona maro teto amintsika ka tsy mahagaga raha mikorosofana ny fiainan'ny malagasy maro anisa ho ny faneho-kevitra mitaky politika mazava ny setry ny fambolena sy ny fiompiana dia hiazona ho azy ny teo karena hoy ny solombavam-bahoaka voafehy tao amin'ny distrika Andramasina androany raha tafaresaka tamin'ny Germaine Omenjanary sy tahiziny. Re matetika ny hoe tsy mahazo tombony ny tantsaha satria ny mpanelanelana no mifehy ny vidim-bokatra raha ambany ny vidin'entana eny an-tsena dia tsy mahazo valiny ny tantsaha amin'ny ezaka ataony. Antony roa goavana no miteraka izany raha ny fanazavana. Ratsy ny lalana sy ny fifandraisana ka sarotra ny mitondra ny vokatra eny an-tsena. Tsy ampy koa ny fampiofanana amin'ny fitantanana fambolena sy ny varotra. Ankoatr'ireo anefa olana maro no sedraina dia ny resaka masomboly sy ny olan-drano no ny fototra-fitrasa. Ohatra kaiky amin'izany ny zava-misy ianan'ireo tantsaha ao amin'ny distrika Andramasina raha ny resaka izay ny fanaovana tamin'ny solombavam-bahoaka izay voafita ao an-toerana. Ny zavatra tena nampijaly be tany zany tao anatin'ny 2 taona zay na 3 taona teo ny resaka rano dia mangataka tohodrano zay satria betsaka zany ny toerana azo anaovana tohodrano any mba hahafahan'le tantsaha manitatra ny fambolena ataony. Vidy zezika zany maka amin'ireny mpivarotra le mpamongady reny izy eny amin'ny tsena isan-kerinandro reny na ohatra hoe alatsinainy alarobia asabotsy eo dia ny zavatra olana amena fotsiny le zezika zany dia rehefa miakatra ny ovy dia mamerina vola ny olona manome vola. Ny olana nefa matetika zany raha tratra mifanala ohatra le ovy na koa tratra ny orana tampoka zany ny fahorian'ny olona any. Akoatra zay ny alatra koa ny mangalatra misy miady eny an-tanimbary ny ovy dia rendratra rehetra zany ny anjadin'ny tantsaha daholo iainan'ny tantsaha. Amin'ny voalohany tsara be mividina ovy fa rehefa avy eo milatsaka be tonga any amin'ny 300 dia le mpanelanelana indray lasa voky fa le mpamboly lasa reraka. Manan-karena loharano Andramasina saingy tsy voatrandraky ny mpitondra ny fomba amelomana izany ho tosika ho an'ny famokaran'ny tantsaha. Manao be marenina ireo mpitondra ka izay samy pantany sy ny mety amin'ny any no ataony
ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Raha hoe ny am'izao aloha zany tsy azo faniriky zao barazy de misy le barazy agricole kely madinidinika reny fa le madinidinika reny no tena ilaina betsaka satria isaky ny sakely tsara zany misy loharano misy renirano de reny no tokony ho akarina zany na amin'iny rano be tsy azo mpaniry iny izy lasa ambany zany zao ny morona noho ny tambary de izay ny ilana an'le barazy ampiakatra an'le izy amonjy tanimbary satria lasa saka maina daholo ny tambarin'olona zany amin'izao. Ny fambolena ny taolan-damosy ny toekarena malagasy nefa ny tantsaha miatrika olana maro toy ny tsy fampiny fitaovana, ny fiovavan'ny toetrandro, ny tsy fananana tsenam-bokatra araka ny tokony ho izy ary ny tsy fisiny ny fanohanana arabola. Raha tsy manamafy ny politika ho fanohanana ny tantsaha ny fanjakana dia hijanona ho marefo hatrany ny toekarena sy ny fiainan'ny ambanivohitra sy ny aty andrenivohitra ho iatrany ny fanazavana. Fa nitsoka tany Andoharano fotsy androany ny rivotry ny fangatahana fialan'ny ben'ny tanàna ankilan'ny Génélite Antsimondrano sy ireo mpivarotra dia samy mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ary andany kosa ireo mpiaradia amin'ny ben'ny tanàna Amperinasa izay natanteraka fitoam-bavaka teo tokotanin'ny commune. Ny mpitandro ny filaminana no nijoro na nelanelana ny rotonda na dia nisy aza ny fifampiresahana dia tsy nahitana ny marimaritra iraisana izany teny an-toerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy ny Aro-Tanjona. Tonga teny Andoharano fotsy androany ireo Génélite Antsimondrano mitaka ny fialan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana ny fanindran-dalana tamin'izany ny fitoam-bavaka nataon'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiaradia aminy teo an-tokotanin'ny commune. Nareo dia entinareo fampiresaka sy fampiresahanareo fotsiny. Voalohany misaotra anareo mpitandro ny filaminana. Sao aloha le délégation fa misy nareo misy garde du corps zay zao reto ilamina le andaka aveo le tena hoe misaotra anao aloha ny arabo fa ny éducation-nao aloha tsy mivita ty raha ty fa nanalika loatra anao andre matototra na tsaiko ianao zokolahako namako fony ianao izay reto zany tometo solopena amreto olona reto zay aloha tsy milaza hoe betsaka anonareo ohatra zany tsy nanisy sika fa reto olona reto nisy zavatra nataonao be da be ka nankaleo amin'reto olona reto tonga izy reto ilazan'izany zavatra tsy mety rehetrarehetra zany dia nitaky izahay nataonao aiza ny ticket volona ny ticket de marché to tsy manome ticket nareo fa maka volona fotsiny ny olona anao nandritry fitopolo volana dia ahoana ny tsy alohanao ny fatanako ao amin'ny taniko nefa anao no maka vola ozy mandreny amin'le fanazavana anao misy zavatra efa nataonao marobe ny fitorinany commune anatin'izay hoe affaire-nao personnel reny zay aloha zany fa resan'rehetrarehetra ny ticket de marché resan'rehetrarehetra ny ticket de marché amiko mivarotra aminao anao ne zany satria anao ben'ny tanàna ary zany tsy nandefa zany aminao regleny affaire-nao personnel fa efa mandehany amin'ny fitsarana iny efa samy nandeha ny fitsarana dia alao affaire personnel tsy personnel le ticket de marché problème nataonao izy le ticket de marché nataonao izy le vola ny volana le ticket de marché tsy menao ticket eo efa atao aminay zay fa tsy ny efa tamin'ny germain zay fa tsy nisy zavatra naseo tao izao ny teny germain tao zay vola tonga eto izy miraisika tsina germain comptable anao misy lalàna amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay mandidiny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna anao tatitra amin'ny vahoakany ka angatahana ny anatanterahana izany ho ny Génélite Antsimondrano. Zay ny teny rangazy zay nandeha zany tety tanàna menimenina reo olona reo fa maka vola mitaky etra mitaky ticket fa tsy mena reçu izy dia rehefa miteny reo olona reo dia rehonana mekarany amin'ny commune alaina eto nareo rehefa tsy mato hatramina varotra voantsy manompa reny mihitsy nalevako any président zay resaka araka an'izay mangararany koa takina antany aloha za ny CFFA ve club any Ngambera sa club amin'ny commune ny CFFA zany efa nisy tany Alobera tsy fantatro dikan'izay zany club any commune ny CFFA zay zany ohatrinona ny vola mivoaka ionao no nantaniky teo zao zany an'izava ahoana ny vola mivoaka amin'io CFFA io amin'ny commune misy fampahafantarana an'izany ve manaraka an'izay mahafantatra daholy ny fokon'olona fa misy mpiasa fictif
ao amin'ny commune efa navoakanareo fe ny listana piasa rehetra ao amin'ny commune tsisy olo tena zareo tenenanao aloha fa ny conseiller dia tsy avavina tokony isy alagy izy fa afaka vidinao reo izy ndray tsara ianao zany fa ianao tsy afaka vidina izy zay miresaksika ianao zany zao miteny dia tsy afaka vidina fa raha ny conseiller dia vidina zay ko saloty diso fa zao tiako tenenanareo tsotra fotsiny lalàna zany afaka tonga ny inspection sidika ny commune dia amin'izay voavalina reo daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony ho ataonao hoe dia efa ho heritaona zao tsy nandeha tamin'ny laony ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ity commune ity hoy ny mpiasa ao an-toerana noho izany angatana ny anomezana izany araka ny tokony ho izy baba fotsiny angamba mba ohatrany hoe entiko tena hoe atao anatrianao maray amandriny anao fa mpiasa ao aminao azany matsiaro tena hoe mavesatra loatra zany amin'le resaka karama tsy atao mamenatra zany fa angamitsika ireo manana tokatrano daholo le karama mpiasa zany nomboka tamin'ny fotoana ohatr'izao tsy mandeha ara-dalàna intsony ka mba mangataka aminao hoe raha mba mety mba aleo mba aloha isambolana le karama satria mavesatra hitanao fa nyfiainana zao misarotra karaha fa tsy mandray karama vavanay raha volana efa hitanao fa mipesitra zany dia zay zany mba angatana hoe satria hita meselemena nomboka tamin'ny heritaona zany ohatr'izao mihitsy tsy haiko raha tsaronana nomboka heritaona ohatr'izao nomboka nikorotana ny karama dia misy décalage hatrany hatrany ka lisa manana décalage dia zay fotsiny tiako resahana aminao hoe ianao teo nyteny hatramin'izay tsy nisy ohatran'izao sotr'izao eny hatramin'izay tena nisy nitondra teo amin'ny commune io mbola tsy nisy karama hoe décale fa voaloha isaky le 22, 23, 24, 25 ny commune dia fa mandray karama ka mba mangataka aminao raha ohatra hoe mbola ianao nitondra eo mba aleo andeha ara-dalàna le karama mpiasa fa misy ao manana vola ihany fa misy koa tena miantoka fiaina zay isan'ireo nampitaraina ireo mpivarotra ity andoharany fotsy ihany koa ny fakana vola tsy ara-dalàna amin'ireo mpivarotra tama tsara ny fiainako io tsisy tike vola mipakatike tsisy tike rehefa ohatra be ka ny mpiasanao manao tsy mety dia ekenao ve meselemera tsy haiko fantatra hoe zany zavatra zany sa tsy fantatrao amidy minor satatra ny tsenan'olona dia menasen'ilay olona raha manana 1 million nareo dia averina aminareo ty tsena anareo ty tsy tsena anankiray zany na tsena anankiroa fa maromaro no itserindreo atrena fetanana niakatra tao aminao za niakatra tao aminao za minor satatra ny manakana anao hoe tsy miona aminao zay ary rehefa nangataka zay meselemera hoe avereno ny tsena miverina ny tsena zaho ny tsy mahazo tsena fa tsy tatatata tsy mpanohana ny meselemera manana tsena anankiroa tao za nanana problème namidiko ny anankiray ao namen'olonao le tsenako anankiray arak'izay manana problème ianao fantatra hoe vehivavy manantena namoaka ianao koa mbola misy vola fany aminao fa aza miteny ianao aza mifanalavalaiko baraka ianao raha ohatra ka manalabaraka mbola misy vidina plisy vilana eny aminao meselemera sotro tamin'ny première mangina anao ny olona zao no miteny dia mangina anao fetana manga namidinao fa izy io profo afaka mandehitsika manatona afaka manatona letsitsika zao dia zao io dinatsika tsenao mila carte d'accord anao za koa mila carte d'accord atoroko anao hoe ty le tsena farany namidiny satatra afaka tsika zao dia io le tsena io dia hoety koa le olona sahirana kely manana tena ohatrana fa maninona re manao fa maninona re manao toetra tsy rehefa na fiarahamonina politika mandeha fiarahamonina mandeha tsy hoe farany gamera dia zao ajanony le raha matahora tena mba ajanony le raha matahora fa tena trop loatra nareo mahay ana reo zao hoe tsy ponina eto ndray ponina eto ampiarahamonina aminareo fa zao mba gatahako
ajanony raha mataory zany andaniny tsy mila korotana intso ny firenena hoy ny bentanana nandoharano fotsy raha koa toary manana intso fantatry ny maro amin'ny anarana hoe tota voaingana loatra ny fifidianana ka mila jaina ny safidim-bahoaka hoy izy ary vonina anaraka ny fandaminana apetraky ny fitondrana fohy be ny tenany raha ny fanazavana no meny an-trano ny rahana nahita teo ny fampiresaka teo misy ny zavatra eritreretin'ndrareo be deabe hoe tsy mandeha eto amin'ny commune za ianao le mitondra mieritreritra hoe mandeha fa tsara ihany eny reny zavatra ireny misy zavatra hoe tokony zao misy tompona andraikitra daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ny faniriana hoe ilamina ny tanàna zay fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra dia ny be ny tanàna tsy maintsy manaraka zay aloha zava-misy amintsika zao ary zay ny na ny principe aketo hoe efa misy mpitondra vaovao ao dia mandamina na ministra na nena zao ny atao mijanona daholo ny be ny tanàna rehetrarehetra dia mijanona be ny tanàna afaka 2 sekondra manohy ny asa ny be ny tanàna dia manohy ny asa ny be ny tanàna ao anatin'ilay zava-misy zay fotsiny zany narovana teto hoe nanao fitaom-pivavahana mba hanafahana miampy zay satria na ny oloko na ny olona zava-dehibe ny filaminana zany ny eto andorany fotsiny ary zava-dehibe zay misy koa le zavatra ajaina ao anatin'le zay nanana olona maro be ny fidy anaty eto ary proximité tena atahoran'ireo zao dia hoe démission be ny tanàna ny commune nandorany fotsiny hoe commune géré zany hoe tsy ny maire ny tena mitantana azy fa ny any amin'ny typique azonareo ny dika zany zao mety tsy fantatry ny olona manetreretin'ny olona hoe ao anaty tiroara maire daholo ny vola nanamafy ny Janelita Tsimdrano fa tsy hijanona ny tolona raha tsy tafidina ety an-toerana ny inspecteur général de l'État hanao audit ampy hanesorana n'ity bentanana ity eo amin'ny toerany ny valin'izany audit izany ho hiatrany ny fanazavana ifanometana eny Anosatandra efa naindray ny Janelita Tsimdrano raha ampitso raha ny fanazavana trano Maresaka avy any ivelan'ny 3 taona mahery aty aoriana mitohatra ny ady mahery vaika Ukraine nametraka ny sainan'ny Ukraine ny tafika manapirofo fa tsy eo ambany fifehezany Rosiana intsony ny tanàna midika izany fa tsy anaiky anariny tany ny tafika na dia vitsy aza izy ireo fanampanazavana araka ny sary farany navoaka ny tafika Ukrainiana dia hita fa misy vondry tafika iray nametraka ny sainan'ny Ukraine teo ambony tranom-panjakana iray ao Pokrovsk manohitra ny filazan'ny Rosiana fa efa eo ambany fifehezany ny tanàna na izany aza tsy nekeny Kiev ny fangatahan'ny Moscou izay miezaka mandresy lahatra ny miaramila Ukrainiana any an-toerana mba hanolo tena ho resy manoloana ny Rosiana famonjana no setry ny fanoloran-tena ho an'ireo miaramila Ukrainiana noho izany amin'izao fotoana izao tsy anaiky andao na hanary-tany ao amin'ity tanàna manana ny lanjany amin'ny famatsiana sy fandrindrana fitaovana ao amin'ny faritra Donbas ity ny tafika raha tsy ahivana dia ny talata lasa teo no nitsidika io faritra io ny filoha Volodymyr Zelensky mba hampahery ny tafika Ukrainiana na dia ikena aza fa tena vitsy lavitra ny miaramila Ukrainiana miady amin'ny Rosiana miaramila iray miady amina miaramila 7 dia mbola mitohy hatrany ny ady raha tsy ahivana ny volana febroary 2024 nanomboan'ity ady ity teo amin'ny Ukraine sy Rosia ka tao anatin'izany fotoana izany sivily 2,000 sy 1 alina no namoy aina ary 3 alina mahery ireo naratra tao Ukraine fa tsy mbola tafarina tanteraka ireo fianakaviana maro ravatrano taorian'ny horohorontany nahery vaika namelany Afghanistan maro amin'izy ireo no mbola monina anaty tranon'ilay vonjimaika tsy voamana ny fiatrenany atsika mahery vaika amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao fanadiadiana nomena tranon'ilay saingy tsy maharaka amin'ny antsika izany raha ny fitarainan'ireo mponina mangatsika loatra manko ny andro ao Afghanistan amin'izao ka mila trano azonenana sy tranon'ilay mafana ho any ankizy ireo mponina efa nisy ny fanampiana tonga saingy tsy ampy izany satria mbola tsy voavahan ny olana lehibe indrindra dia ny trano fonenana raha ny fanazavan'ity renim-pianakaviana iray tratry ny loza araka ny tatitra azo maro amin'ireo olona tafavoaka velona ny miaina anaty fepetra sarotra tsy manana akanjo mafana na boty fotsy hiatrehana ny antsika izay mety mihiba hatrany amin'ny 20 degré Celsius izy ireo manomboka tonga tsikelikely ny fanampiana toy ny camion iray avy amin'ny fandaharana asan'ny firenena iraisam-pirenena misahana ny sakafo na ny WFP saingy manelingelina fitsinjarana ireo fanampiana ny fahasimban'ny lalana sy ireo fotodrafitrasa na afatesana olona 20 tany ho any ary naharatrana olona mahery ny 700 ny horohorontany manampitrotraka ireo olana maro zedrain'ny mponina sy ny gouvernemanta Taliban ny atsika sy ireo takaitra ravelany horohorontany lehibe nitranga tamin'ny volana Aogositra
eo koa ny fiainan'ny fanampiana avy any ivelany ary ny fandroahana fobe ireo mpitsompinenana afghan any amin'ny firenena mpifanela-bodirindrina. Mandritra izany fotoana izany mitaraina ireo mponina manantena fanampiana aingana sy ny fanarenana maharitra. Amaranantsika ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny tranga hafakely. Lehilahy teratany Sinoa izay fantatra tamin'ny famoronana fandriana misy kodiarana ka afaka mandeha eny amin'ny arabe. Tanàna dimy taloha manatantara sy mistery maneran-tany izay manitikitika ny saina. Ilay biby antsoina hoe parageira tsaranoro, karazana gecko izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara, hoentiny saranja raha tiana amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Navita namorona fandriana misy kodiarana izay afaka mandeha amin'ny arabe, ny lehilahy teratany Sinoa iray antsoina hoe Gu Yopeng. Nofinofiny tamin'ny fahazazany ity famoronana ity dia ny hoe afaka mandeha amin'ny manodidina eny nefa tsy miala eo ambony fandriana. Rehefa taona maro taty aoriana nandritra ny fahalehibiazana dia tadidy ny nofinofiny io ka nanapa-kevitra ny tenany hanatanteraka azy. Nampiasa kojakoja maro efa tsy dia nampiasainy intsony ny Yopeng nandrafetana izany fandriana izany. Nataony azo alefa amin'ny joystick toy ny amin'ny lalao vidéo ireny izany, ary io joystick io no mifeny andehanana miankavanana sy miankavia mandeha aloha sy miemotra. Variana sy niomeny ny olona rehefa niseho teny an-dalana ny Gu niaraka tamin'ilay fiara fandriana. Ny sasany teny azy hoe mpanjakan'ny kamo ary ny sasany kosa nidera ny fahaizany mamorona. Tsy niady hevitra Gu fa nilaza tamin'ny mpitoniana fa izao famoronana izao no nataony dia ho fialamboliny. Ny Elibe tao amin'ny tambazotra sosialy Sinoa ny horonan-tsary momba ny asa famoronan'ny Gu ka lasa resabe nampiome, ary tamin'izany dia maro ireo ingénieur nidera ny fahaizany. Misy tanàna dimy taloha manatantara sy mitahiry mistera maneran-tany ka manitikitika ny saina. Mitahiry tsy ambaratelo sarobidy ireo ary ao anatiny tontolo feno mistera sy fahagagana ara-tantara. Navita vato goavambe voapaika amin'ny fahitsiana avolenta ny Pumapunku ao Bolivia, mihoatra ny 300 taona ny sasany amin'ireo vato. Kanefa tsy fantatra hoe iza marina nanao azy sy tamin'ny fomba ahoana no nahavitany izany. Toy izany koa i Derinkiu, tanàna ambany tany misy rihana hatramin'ny 20, dia tsy vitany hoe nanafina olona fa afaka niaro tena tanteraka tamin'ny fomba fanao aingam-pandeha tamin'izany fotoana izany. Manandanja amin'ny vato vaventy indrindra fantatra eto an-tany amin'ny faritra Proche-Orient, Baalbek ao Liban, anisan'izany ny Trilitan izay milanja any hatramin'ny 2000 taona. Mbola mistera tanteraka ny fomba nitondrana sy nananganana azy. Raha mifindra any Meksika, manana rafitra mahavariana mitovy amin'ny tableau elektronika Teotihuacan ary manaitra ny mpikaroka amin'ny fampiasana vato mika nalaina lavitra ny tany amin'ny anarivon'ny kilometatra. Nampiseho fa ny kolontsaina Amerikana fahiny dia efa navita rafitra sy tanàna lehibe na dia tsy nanana soratra aza ao Perokaral. Manaprofo izany fa nisy fahaiza-manao ara-ingénieur sy rafitra ara-tsosialy nivoatra tanteraka. Ireo tanàna ireo dia tsy vitany hoe manaitra ny maso fa manaitra ny saina sy mitondra ny fanontaniana lalina momba ny andohan'ny olombelona. Parageira tsaranoro ny anaran'ity bibikely ity izay karazana gecko tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Araka ny anarany dia any atsinanan'ireo tangolom-bohitra any Andringitra no ahitana azy, ary vao tamin'ity taona ity ireo mpikaroka sy siantifika iraisam-pirenena izay nisy malagasy niray tamin'izy ireo no nahita azy. Valan'ny java-boary arovana efa hatramin'ny taona 1970 no onenany ity bibikely ity ka mila tohizana ny fiarovana ny toerana raha tsy tiana ho lany tamingana ity parageira tsaranoro ity. 4 centimetatra eo ny halavany, volontany na volombatolalaka ny lokony, lehibe ny masony ahafahany mahita amin'ny alina satria amin'izay izy no tena miaina. Bibikely no fihinany. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy indray.